tery ny Jodia. Betlehemany Jodia ilay toerana voalaza. Fa naterahany Mesia tsy iza fa Jesosy zaza. Tsy mba trano sosy vao fa toerana tsy zarizary. Tranom-biby no natao mba ho solo ny hôpitaly. Ny vita foamina tsy nisy, ny solon-dafika zozoro. Mahonena o indrisy, mololom-biby no kidoro. Tsy nanandamba hirakofana, tsy nisy havana nijery. Fa tranom-biby no ny alofana izay feno loto sady tery. De tao niteraka ara-nofo ilay mpanjaka ambony nahitra. Nihetry loatra nefa tompo kanefa zanak'Andriamanitra. Tsy mba fantatra ny volana naterahany'ity zaza, fa ny any vahaolana dia ny magy no ny laza. Nanambara mba ho re fa teraka any Jodia ilay mpanjaka lehibe, Jesosy zaza ilay Mesia. Dia nitombo 100 taona, nitombo vatana saina. Ny fahazazany dia nimaona toy ny zavona maraina. Teo aoriana kely teo dia iny fa natao batisa. Ka ilay fihetsika naseho mba ho modely ny amin'ny sisa. Tao aorianan'izay indray dia nandalo fitsapana. Niantrikady mahamay fa ny fanandrina amin'ilay Satana. Dia norohan'i Mesia ilay fahavalo-loza be. Tsy misy anjaranao ety fa voasoratra hoe izao ny tontolo izao, na ny tany io na ny lanitra, mbola zava-boary ianao Satana, izay asa tanan'Andriamanitra. Dia nanomboka niasa ary Jesosy ilay Mesia. Ka ny tena fototr'asa dia nitady ireo nani, hanasitrana marary sy hanangana amin'ny maty. Asa tao miharihary fa tsy tantara vala-maty. Ny mona rehetra dia hiteny, ny mandringa dia ho afaka. Hijoro tsara ireo malemy fa efa tonga ilay mpanafaka. Vokan'izany nefa dia izao, romotry Satana, niridiridiny hidivazana, ka noezahany niorarana ireo asa fanasoavana. Dia nosamboriny i Jesosy ilay tsy nanantsiny akory. Romanina sy jiosy ny antsoantso hoe fatory. Fampijaliana natsiravina no nahatra tamin'ny tenany, ka hidanadana tsy azo lavina izany fasany ilevenany. Dia nombohana ho faty teo an-kazo fijaliana. Nipatrapatraka tsy tanto ro ny razy ny koriana. Dia maty ilay Jesosy. Rakotraizina ny tany, romanina sy jiosy no tompon'antoka amin'izany. Nalevina tsy nisy vata tao am-pahasampony iray, fa efa akaiky ny sabata tamin'izay fotoan'izay. Kanefa nisy heriraina fonja izay tsy nisy nahasakana, fa 3 andro 3 monja dia resy izany fasana. Dia nandresy ilay Mesia, fa nitsangana amin'ny maty
dia ny laozany iny aty fa hiakatra tsy ho atsy vita ny asany tety tontosany iraka ny fainy namonjy lapy ilay mesia ho eo akaikiny ilay rainy tsy aharitra ela akory fa mbola iverina ihany anangana ireo matory izay amin'ny vovoky ny tany fantaro anefa fantaro anefa fa tsy fantatra ny misterin'ny jody mbola tena ankamatatra ny naterahany mesia ny toerana ny voalaza fa ny daty tsy voambara mbola zava mahagaga ho an'ireo mpahay tantara ka zao hoe mahirezy ianao rahalahy aza kivy ranabavy aza tevariny ety fa ny tompontsika ho avy mahirezy ianao rahalahy aza kivy ranabavy aza dia sondriana tsony fa ny tompontsika ho avy ko miomana dia n'izao raiso anio ny famonjena anio ny andro mety ho anao kanefa antsafidy tsy terena amen Yeah.
Miarabantsika rehetra ry namana malala izay manaraka an'izao fandarana mamitsika tiantsika tsy fontsika izao. Miarabantsika ihany koa nandalo tamin'iny sabata mahafinaritra iny ary mino fa nandray lesona tsara avokoa isika rehetra nandritra izay tontolo andro amin'ny sabata izay. Nandritra ny herinandro vitsivitsy isika dia nanaraka nianatra nandalina lohahevitra lehibe mahakasika ny fanabeazana. Androany dia mbola lohahevitra mahakasika an'izay fanabeazana izay ihany no resantsika. Ka dia alohan'ny resantsika an'izay lohahevitra izay dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Andeha isika hivavaka. Tombo tsara indrindra ny an-danitro misaotranao lehibe izay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, noho ny fahasoavana tsy hitalana izay atolotrao sy omenao ny tsirairay avy aminay, ny famonjena izay atolotrao maimaim-poana. Misaotra noho ny tontolo andro ny sabata izay nanovozana ihery ara-panahy tany amin'ny toerana maro isan-karazany androany. Ankehitriny tompo dia mbola hiteny aminay ianao, hilaza ny sitraponao amin'ny mpanaraka izao fandarana izao, hiteny ny hafatrao aminay rehetra, koa sokafanay ny foa mampanahy mba handray ampitiavana ny hafatrao, ka ho tehirizina izany, ho fanohitra lehibe hatsapanay ny dingana atao eo amin'ny fiainana ary hatsapanay lalina ihany koa ny fitiavanao. Tononoko ny vavaka amin'ny anaran'ny tsony Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny fahitantsika teo aloha ny atao hoe fanabeazana dia zavatra lehibe, velatra, midadasika. Kanefa na izany aza dia Andriamanitra manana taridalana manokana, manana torolalana izay omena antsika mahakasika an'izany fanabeazana fitaizana izany. Misy manampahaizana ny laza namaritra ny atao hoe fanabeazana, namaritra ny fanabeazana fa famolavolana olona iray mba ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa hatrany, ara-batana, ara-tsaina, indrindra fa ny ara-panahy. Famolavolana olona iray ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa hatrany eo amin'ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ary rehefa jerena izay fahamaritana izay dia tena marina tokoa, tena marina izay ny famaritana izany. Andeha antsika hijery ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo. Manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo jerentsika. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Misy velaram-piainana maromaro lazain'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty ao, ary tena azo ampiarina ihany koa amin'izao fiainantsika ankehitriny izao. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Misy velaram-piainana maromaro tany sain'ny apôstôly Paoly eo ho an'ny Timoty. Dia ozy hoe ianao efa nanaraka tsara ny fampianarako. Ny fampianarana zany dia io le mahakasika ny fahalalana ara-tsaina. Fahalalana ara-tsaina. Raha amintsika amin'ny resaka izao zany dia mahakasika ny hoe ireo taranja izay ianarana any am-pianarana, ianarana any an-tsekoly, fianarana mahakasika ny lafiny ara-tsaina. Mandingana kely ao amin'io Timoty faharoa toko fahatelo ihany, mandingana kely eo amin'le hoe ny finoko. Ny finoko, io finoana io indray le mahakasika ny fahamarinana ara-pivavahana, ny famonjena ny voakasika izy io. Ka ny apôstôly Paoly zany dia nampianatra ny Timoty lafiny ara-tsaina, nampianatra ny Timoty lafiny ara-pivavahana mahakasika ny famonjena. Dia misy velaram-piainana maromaro lazainy ao, ny fitondrantena,
ny fisainana, ny fandeferana, ny fitiavana ary ny faharetana. Mahakasika ireo fomba fiseho, fomba fiaina andavanandro izay nampitainy ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty. Ny afatra ampitaina zany de izao: tsy lafy ny ara-pianarana ihany, fahalalana ara-tsaina, tsy mahakasika ny lafy ny ara-pivavahana, ara-pinoana ihany no atao hoe fanabeazana, fa mahakasika ny velaram-piainana rehetra, ny fitondrantena. Indraindray ny fitondrantena ntsika ray aman-dreny dia misy fiantraikany eo amin'ny ankizy taizaintsika, eo amin'ny zanantsika, misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina manodidina antsika. Ny fomba fisainana, ny fomba fisainana, ny ketriketrehanao andoha ao, eny fa na de tsy mivoaka ety avelany aza, fa ny zavatra ketrehin'ny sainao andoha de anisan'ny endrim-panabeazana koa ireny toe-javatra ireny. Eo ihany koa ny fandeferana, mandefitra, dia tarafin'ny olona, iny lehilahy iny tena be fandeferana, iny vehivavy iny be fandeferana. Mahakasika resaka fihetsem-po zany eo amin'ny fitiavana, ny fomba fitantanana ny lafy ny ara-pitiavana eo amin'ny lafy ny ara-pihetsem-po dia anisan'ny fitezana ihany koa, ny faharetana, fanabeazana ihany koa zany. Mahakasika ny velaram-piainana rehetra ity fanabeazana ity. Ka inona no tokony ataontsika ray aman-dreny? Ny tokony ataontsika ray aman-dreny, itsika mpitaiza mpanabe zany de zao: mampianatra, mampita izany fahalalana tsara izany am'ireo olona fehezintsika, am'ireo zanakitsika, am'ireo mpianatra zay tezaintsika tanora ho fantsika, am'ireo mpiara-miasa amintsika any am-piasana any, amin'ny manodidina antsika zany de zao andeha mba anao ezaka hamolavola azy ireny ho amin'ny toerana ambony kokoa hatrany, na ara-tsaina na ara-batana, indrindra fa ny ara-panahy. Ny adintsika zany de zao: mampianatra. Manamafy zany ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahaenina, andininy fahaenina sy ny fahafito, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomie toko fahaenina, andininy fahaenina sy ny fahafito. Deutéronomie toko fahaenina, andininy fahaenina sy ny fahafito, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: aoka ho amam-ponao zao teny andiko anao an'io zao, de ampianaro tsara ny zanakao, resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, mahandro na amin'ny fo. Aoka ho raketina ao am-ponao zao teny andidiny Jehovah izao, ka ampianaro ny zanakao, ampianarina tsara, aza atao tsy rambina fa ampianaro azy tsara, na mandeha na mipetraka na aiza naiza misy azy, de ampianarina, omena azy ny fahalalana tsara indrindra. Ary mbola manamafy zany ihany koa ny eo amin'ny Deutéronomie, bokin'ny Deutéronomie any, Deutéronomie toko fa 2:10, andininy fahasivy. Deutéronomie 2:10, andininy fahasivy. Zao no anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy. Atombokantsika ao amin'ny andininy fahavalo. Deutéronomie toko fa 2:10, andininy fahavalo sy ny fahasivy, akina amin'ny anaran'i Jesosy. Ko atandremo lalàna rehetra zay ndidiko anareo anio, mba hahery anareo de hiditra andovan'ny tany zay efa alehanareo olovana, ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany zay nenianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranana, de tany izay tondra-dronono sy tantely. Tandremo zay andidina anareo anio, zay nampianarina anareo de tandremo tsara, mba ao andeha araky ny lalàn'Andriamanitra, araky ny fitsipik'Andriamanitra, dia ho azo nareo ny lova zay omena anareo. Ina moa ny ao ambadika zany andalanteny zany? Ireo fampianarana, fanabeazana, taridalana rehetra zay ampianaritsika, omentsika ny taranaky ny zanakitsika, dia raha arahany amin'ny atsipiriany ireny toe-javatra ireny, de ametraka azy amin'ny toerana ambony kokoa, ametraka azy amin'ny toerana zay tian'Andriamanitra hipetrahana, ary amin'ny toerana farany avo indrindra. Zay zany no tena tanjona amin'ity fanabeazana ity, ny ametraka an'ireo taranakitsika, zanatsika, ireo olona ampianarina sy beazitsika amin'ny toerana ambony zay tian'Andriamanitra ametrahana azy. Zay zany ny tanjona eto amin'ity fiainana ity, de olona ambony izy ireo, manana ny maha izy azy, ary amin'ny fiainana ho avy, fiainana mandrakizay de zao:
anana ny fiainana mandrakizay, andova fiainana mandrakizay izy ireo. Inarina idingana lay dingana ho amin'ny fanabeazana. Midingana ho amin'ny fanabeazana dia misy anankiroa, efa nivakitsika teo, efa hitantsika teo le voasoratra ao amin'ny Deutéronomie toko fa enina andininy fa enina sy ny fafito. Midingana voalohany zany de izao ny fampianarana, mampianatra azy, atoro azy avokoa ny tsiprin-javatra rehetra izay ahafahany mitondra tena anatratra ny tanjona, mampianatra. Amin'ny teny frantsay io zany le ataony hoe éduquer, mampianatra, manome fahalalana, manome taridalana rehetra. Zay ny anankiray. Anankiray ihany koa de zao fananarana, mananatra. Le mananatra indray dia manoro lalana. Zao no tokony atao, izao no tsy tokony atao, ity no azo atao, ity no tsy azo atao. Ao amin'ny bokyny oabolana toko faharoambin'ny folo. Andeha jerentsika bokyny oabolana toko faharoambin'ny folo, andininy voalohany. Oabolana toko faharoambin'ny folo andininy voalohany de mandingana any amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo isika. Oabolana roambin'ny folo andininy voalohany de mandingana any amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay mandà anatra de biby. Izay tia fananarana de tia fahalalana. Zavatra anankiroa zany no omentsika an'ireo zanantsika, olona be azitsika, miara-miasa amintsika. Ny voalohany de zao fampianarana, mampianatra amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fitondran-tena, amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny fandeferana, amin'ny alalan'ny toe-javatra maro. Ary ny faharoa de zao fananarana, mananatra. Le mananatra zany dia mampafantatra azy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Zay no atao hoe fananarana. Aza manao an'izao fa ity ny tokony atao, zany no atao hoe fananarana. Mampafantatra azy ny lalana tokony izorana. Ary mandingana any amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sika ao amin'ny oabolana toko faharoambin'ny folo. Ny lalan'ny adala de mahitsy eo imasony, fa zay mino anatra no endry. Ny olona mandray an'le fananarana omena azy zany, lay toromarika omena azy, ireo ny atao hoe endry. Satria mizotra amin'ny lala marina izay tian'Andriamanitra hitondrana azy, tiandray aman-dreny izay ahafahany manatratra ny tanjona ho tratrarina. Izay mino anatra no atao hoe olona endry, feno fahendrena. Reo zany no dingana ilaintsika eo amin'ny fanabeazana, ny fampianarana ary ny fananarana. Zavatra rongeza be eo amin'ny famolavolana ny toetra ny olona anankiray ity fampianarana sy fananarana ity. Tena zava-dehibe ireo. Inona kosa ary no mitranga? Inona no mitranga raha toa ka tsy mifanitsy, tsy mifanaraka amin'ny zavatra nampianarina, amin'ny zavatra nananarana azy ny olona iray? Inona no mitranga? Inona no tokony atao? Ary ampoizina ka nampo isika mpanabe fa tsy voatery hoe hifanaraka mandrakariva amin'ny zavatra omentsika sy atorontsika, ampianarintsika, ananarantsika azy ny hitondran'ireo zanakitsika ireo ny fiainana. Matetika izy ireo de tia andrakandrana, be fanandramana ka any amin'le zavatra andrarana azy. Zay mihitsy no ataony. Raha tenenina izy hoe aza mikitika n'io volany io anao fa mamay, de vao maika akitiany, andramany mihitsy. Ahoana zany hoe mamay zany? Matetika zany no zavatra mitranga eo amin'ity fanabeazana ity. Ka izao rehefa tojo toe-javatra zay tsy nifanaraka tamin'ilay nananaranao azy, nampianaranao azy, izay nanontsinao azy, de inona no andraikitsika ray aman-dreny, andraikitsika mpanabe? Eo zany vao miditra ny atao hoe famaizana. Famaizana. Inona moa ny atao hoe famaizana? Ny famaizana dia sazy miatra, sazy miatra, ampiarina, vokatry ny tsy fanarahana ny fampianarana sy vokatry ny tsy fanarahana ny fananarana. Sazy miatra. Mety lay mpanabe no mampiatra an'le sazy amin'le olona ny beazana, fa mety ihany koa
zavatra tonga tsy na vokatry ny zavatra nataony vokatry ny zavatra nataony de tonga tsy na io sazy miatra io ka eo amin'ity sazy ity mila mitandrina mila mailotsika mba tsy tafalatsaka ny olona biazitsika sy tezayntsika any amin'ny famoizam-po any amin'ny fahadisompanantenana tanteraka zao ny ambaran'ny soratra masina amin'ny Hébreo toko 12 Hébreo toko 12 andeha jerentsika ny bokin'ny Hébreo toko 12 Hébreo toko 12 manomboka amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny 19 Hébreo toko 12 andininy 15 ka hatramin'ny 19 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra aza dinonareo ny fananarana zay milaza aminareo toy ny an'ny zanaka hoe anaka azo atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao fa zay tiany Jehova no faizany ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny famaizana no antony aretanareo Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fa aiza moa zay zanaka tsy faizatrainy fa raha tsy faizana tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo de zazasary fa tsy zanaka rehefa mifanohitra amin'ny taridalana sy ny fanabiazana azy zany ny zavatra ataon'ny ankizy ny tanora de mila fanabiazana mila faizana mila saziana izy ireo ka mila tandremana tsara izy io ny tokony ho atao voalohany zany de zao ny fananarana sy ny fampianarana tena atao tsapany mihitsy hoe zava-dehibe ambonin'ireo toe-javatra ireo de atao tsapany hoe zanaka mihitsy izy tena tiana tena akamamina le fitiavana no atao lehibe amin'ny fitondrana andreo ankizy ireo atao tsapany mihitsy fa tena zanaka izy ary ny ray aman-dreny de mikento ny ambony indrindra ho amin'ireo zanaka sy biazina ireo atao tsapany fa tsy zazasary izy fa tena zanaka inona moa zay tsy zanaka tsy faizana fa avelanao zay adalany any avelanao zay tiany atao namanao fahadisoana ary de avelandeo any fa izy ireo de atao tsapa mihitsy fa zaza tiana ary de faizina mety ho kapohana mety amin'ny anara amin'ny alalan'ny teny mahatonga azy ho tonga saina tsara misy tantara anankiray ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Marka toko 10 Marka toko 10 andeha nge jerentsika ao amin'ny filazantsara ny Marka toko 10 manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 19 misy tantara mahafinaritra ao mitondrana ny zazakely eo amin'i Jesosy rehefa nentiny ray aman-dreny teo amin'ny zazakely ny Jesosy de tezitra ny mpianatra rehefa tezitra ny mpianatra de tezitra tamin'zareo koa Jesosy satria ireo mpianatra ireo ny teny hoe roa ihany reo zaza reo fa manelinykely fa izao no fihetsepon'i Jesosy manoloana an'ireo zaza ireo amin'ny 19 Marka toko 10 ary nitrotro azy izy de nametra tanana taminy ka nitsodrano azy nitrotro ny zaza Jesosy de nametra tanana taminy ary nitsodrano azy inona ny antony satria tiany Jesosy ireo zaza ireo tiany ireo tanora ireo ary de nametra ny tanana notsofony rano amin'ny ambony indrindra zany no tena endrim-panabiazana marina ny fiarahana amin'i Jesosy ary mitsodrano azo amin'ny ambony indrindra ny tompo hitantsika ampahery ampitoetra n'izany afatra sarobidy zany ao am-pontsika mba hananantsika ny tena fanabiazana marina hivavaka isika misotranao zay tompo tsara indrindra ny an-danitra no miafatra lehibe nomenao anay meo fahendrena zay mba hampianatra ananatra reo zanaka sy olona biazinay omeo fahendrena koa zay mba hanafay hanasazy an'izy ireny raha amin'ny fotoana zay mampivily lalana an'izy ireo tsy hanaraka ny lala mariny kanefa omeo ny fitiavana mba hitrotro azy ireny hivavaka ho azy ireny ary tsodrano an'izy ireny taio ny zanaka itsiraray avy mba ho lasa amin'ny ambondrindra na eto an-tany na any amin'ilay fiainana mandrakizay ambino ny tokantrano tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen
teso miandry mitalo miangafianao feontsa milaza tena ty miandrandranao odory foai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao faliony antsony resony tanami hoanao ny fitiavany mandondona wampuna izy ny fo na wasiwana kavali resani lay fitiavany no fidi avela izanovana enyana yanao de yana tapani evicha fuera so ampute so mandunduna wampuna so mianjimi talo miangavana feunza mingaza tenati mianjanjana uturi fuaini funa faizi tunja fianana vava faliuni ansuni resuni tanani waloni fitavani mandunduna wampuna izni fu na wesiwana kavali resani le fitavani no fidi avela izanovana enyana yanao de yana tapani evicha fuare so ampute so ny tena fahombiazako zanatohatra voalohany aneoko aminao fa fahombiazana tanteraka no iainako amin'izao tiako hatrany ny mandamina ny fotoanako isan'andro voatsinjarako avokoa ireo laminasako rehetra
na maraina na antoandro. Ny fotoanako tsy very na miaraka amin'ny hafa ao na mitoetra ho irery. Haiko foana ny mifidy ny fotoana mety indrindra hieverako ny hafa na hiatrehako ny fiainako sy hibanjinako manokana ireo izay mety voinavina ny amin'ny hoaviko any aoriana. Ny zanatohatra faharoa ve na mamerina impolo eny hatramin'ny fitopolo ireo toetra ratsy izay tsy sitrako aza ireo manodidinay dia ianarako hatrany mamely ireo mifona eny na mivandravandra miziriziro mampatahotra aza dia mamely hatrany ihany ninonina mitona. Dia mbola niakatra ihany fahombiazana hatrany satria nahoana hoy ianao mbola haiko ihany koa ny mitsako sy mandray ireo hevitra avy amin'ny hafa ka namolavola ahy mba hanampy izay efa nanako, izany hoe nanefy ahy ny fiainona, nisotonako ny lesona ka nampivitra ny mpihavanana tsy nahatapaka ny voana. Dia fahombiazana ihany tsy mba nisy fiafarany fa namerina indray hankafy izany mianatra satria ny fiainana sekoly ka ireo lesona rehetra dia nataoko toy ny kilalao nandaniako ny fotoana sy mba nialako voly. Tsy mbola tapitra hatreo fa ny zanatohatra manaraka na inona karazan'olana ka lazay no tena mafy dia tsy mitsokady izany fa ninonino ny hafarany dia haiko hatrany ny miatrika ka tadiaviko avokoa ireo izay mety ho vahaolana na izao na izy ireo dia samy faly avokoa fararaha mindia volana. Zanatohatra hafe ihany tiako ny ainy mivoatra sy mandroso hatrany hatrany tsy mijanona eo izany hoe hifotetaka amin'ny tany fa misonga sy miakatra tsy mienaena eo fa misondrotra hatrany manakatra izay mety ho takatra. Dia mbola fandrosoana ihany fahombiazana hatrany haiko ny ainy mampifantoka fijery tsara sy ambony lamina efa matipaika drafitra mahery vaika ka ny zavatra rehetra nandaniako rondoa dia tsy ekeko velively raha tsy ho tanteraka tsy ho do indrindra ny angaliako tena raitra no tontosaiko tamin'ny foana. Izay ny ahy ilay fahombiazako tiako hafindra aminao ny fiheveranteny ho zavatra afeno ao ambadika ao. Aleo ny tompo no andamina ny toe-javatra rehetra, izy no aoka hialoha, izy no aoka hampitoetra. Fa ny ainy fahombiazako efa rivotra iainako, efa zary fiainako. It's so
Indray miarabantsika rehetra amin'ity anio ity izay andro farantsahady ny andro fafito dia raha antsika eto izay resantsika ny amin'ity resaka fihetseham-po isan-karazany tahaka ny voninkazo maro loko ity. Ho alohan'ny hanombohantsika izany dia mbola hiaraka hivavaka izy. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Faly izahay satria notahinao nandritra n'iny enina andro iny ka tonga amin'ity andro farany fafito izay hanaovana izao fampaherezana izao eto anatrehan'ireto vahoaka anao reto. Mamindrafo aminay mamelany olokay arengany ny teny izay horaisinay eto dia mba mitondra soa amin'ny fiainanay tsirairay avy indray ka ho ampiarinay amin'ny fiainanay izany. Dia tonoina amin'ny anaran'i Jesosy sambavaka izany. Amen. Mahafaly ary noko fa faly koa Andriamanitra raha mba misy fitombona ara-pihetseham-po amin'ny tsara ianao tamin'ny fianarahantsika nijery ireo karazana fihetseham-po maro loko ireo izay toy ny voninkazo eny an-jaridaina hoy aho tamin'ny voalohany nanomboka isika. Ny farany hojerentsika miaraka ary anio dia ny amin'ny andinin'ny fahaenina amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 izay vakintsika vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Ny tsy mifaly amin'ny injustice indray ny baiboly amin'ny teny frantsay izany hoe amin'ny tsy rariny amin'ny tsindrazo lena atao amin'ny madinika fa koa mba hijery azy ireny ampangorahana sy ho vonina mandrakariva ny anampy sy anomentanana azy ireo isika.
Maro tokoa mantsy ireo olona izay tsy mba afaka mihoatra akory a malindrolan'ireny fanambakana fanararaotana ranofo sy ara-petse-po reny ka dia zary kivy sy ketraka eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ilain'ny tompo isika mba haneho ilay fihetse-po manampy sy mizara ny soa rehetra izay azontsika avy aminy ho azy ireo ka mba hananan'izy ireo fiainana milamina. Tsy mba tsikaritra ao ve ny hanampy ireo namana indrindra ireo kivy sy mijaly noho ny fangejana tsy ara-drariny atao aminy? Misy mihitsy ary betsaka ny mila hiafaran'ny famoiza-po sy ny famonoan-tena mihitsy izany fiainana izany rehefa tena tafalatsaka sy voagadra n'io tsy rariny io eo amin'ny fiainana io izy ireo. Hoy ny ohabolana 2:30 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao toy izao: sokafo ny vavanao isolo ny mona, ahazony kambotiny rariny. Fa tian'Andriamanitra isika mantsy mba ahita sy hihetsi-po amin'ireny olona izay tratrany tsy rariny ireny. Fa ny tian'Andriamanitra ho toetrantsika manaraka koa dia mba hifaly amin'ny fahamarinana kosa ka hifaly amin'ny marina. Ny fifaliana ny fihetse-po tena tiako indrindra sy tokony hananan'ny olona rehetra. Dia ny olona izay milaza fa manana ity fitiavana tia mangoraka sy manampy ity. Tiako ny mizara fifaliana ary mino aho fa tianao koa izany. Misy ve ny tsy rariny? Eny, betsaka. Fa misy koa ny marina be dia be izay tokony hampifaly antsika. Tadidinareo ve ilay fihetse-po tokony aseho? Ilay hoe miara mifaly amin'izay mifaly. Tenin'Andriamanitra io ary tena baikon'Andriamanitra mihitsy. Tena zanak'Andriamanitra tokoa izao sy anao ary noko marimarina izany. Ka tsy tokony ho hitan'izao tontolo izao olona kivy sy miferotraina lava isika fa mba olona ho falifaly lalandava. Ny Filipianina 4:17 manamafy izany. Ahoana hoy izy? Io teny io efa haitsika tsenjery koa io. Fa piaritsika ve izany hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo? Hoy izao indray, mifalia. Takizany koa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny ohabolana 7:22. Ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Inona moa izany maina taolana izany? Tsy efa akaiky ny faty izany? Izany tsy te ho sambatra sy ho salama, mivavaka ary entiko ambavaka mihitsy mba hizarantsika ny amin'ny hafa izay mila izany hafaliana izany satria isika dia olona manana fitiavana. Ilay fifangoraham-po eto izay fihetse-po nifakafakaintsika tamin'ny endry maro tamin'ity herinandro ity dia ny fitiavana no mitarika izany. Fitiavana ny dikan'izany ao amin'ny Baiboly. Noho izany, raha fitiantsika izay dia ny kristianina izany dia olona tokony faly mandrakariva, indrindra raha anatrehan'ny marina. Tamin'ny fiambenana ny marainantsika, tsy haiko na tadidinareo tamin'ny alarobia 15 ny volana febroary, nisy teny nafinaritra be Mariako mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tao hoe tsy tokony havelantsika hanana fiheveran-diso mihitsy izao tontolo izao fa olona malahelo sady tsy sambatra ny kristianina. Raha mifantoka amin'i Jesosy ny masontsika dia Jesosy ilay mpanavotra mangoraka no hitantsika ary handray ny fahazavana avy amin'ny endriny isika ka n'aiza anjakan'ny fanahiny dia hitoeran'ny fiadanana sy ny fangoraham-po ao anatintsika. Jesosy anie ilay fiadanana hitoetra aminao sy ny ankonanao izay nanaraka ity fandaharana ny arahantsika ity indrindra izay fito andro izay. Amen. Ary dia mbola maranantsika azy hiaraka hivavaka indray isika to. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, tsy tianao izahay tsy hifaly amin'ny tsy fahamarinana, ny hifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa tianao kosa mba hifaly amin'ny marina rehetra. Tianao toetranay mihitsy ny mifaly, ny anana firavoravona ao aminao sy amin'ireo manodidina anay. Aoka tsy ho aminay reto no hitondra ampitambesatra alahelo amin'ny namanay rehefa
tonga ny fotoana izay tokony hifaliana fa mba ho anisan'izay faly mandrakariva ao aminao izahay satria izay dia olonao mpanomponao ary ny olona izay mijery anay dia mahafantatra fa manana anao izahay ka tokony hanahoana ny endrika hitany eny aminay isan'andro na dia eo ary ireo olana maro sy karazana izay tsy maintsy lalovanay dia tianay mba ho kristianina manana fifaliana isan'andro isan'andro izay miaraka aminao ka atonga anay atarika olona maro koa eo aminao Jesosy ilay fahazavana sy hitondra fifaliana eo amin'izao tontolo izao ka ianao no asandatra eo amin'ny fiainanay ary ianao ihany no direnay irainay sankasitrahanay ary isaoranay isan'andro isan'andro no fitarianao ny fiainanay isan'andro isan'andro ka raha ny anatra ny amin'ny Korinthiana 7:17 teto izahay dia maro ireo toetra maro izay tokony halanay sy tokony hanananay dia mba hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay tsirairay avy anie izany tompo malalo ka andesy androso indray izahay amin'ny fanarananao miaraka amin'ireo toetra vaovao izay apetrako aminay tsirairay avy ka tsara amin'ny fanarananao izay Andriamanitra tsara sy masina mandrakizay dia hitondra fiadanana ho an-tokantrano rehetrarehetra izay nandray anie izay fampahirezana rehetra andraisinay teto mandritra izay fito andro izay ny anaran'i Jesosy amen. Chuki kati ya waumini, wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi tutafute upendo.
kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena furahi udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena furahi udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena furahi udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena furahi udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Faly miarabantsika indray tratra ity sabata folakandro ity. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny sy ny fahasoavany mandrakariva. Resaka fanabeazana no resahantsika ao anatin'ny minitra fohy izay iarahantsika eto, dia manasantsika oliana mandrakariva. Ireo zavatra tena ilain'ny zaza, izay ny lohateny izay hoentina amintsika amin'ity takariva ity. Ireo zavatra tena ilain'ny zaza. Misy anankiefatra izy ireo entina amintsika amin'ity takariva ity. Dia voalohany amin'izany dia hoe ny zaza dia mila fifandraisana. Izany hoe mila fifandraisana ny zaza. Fantatsika tsara fa ny anisan'ny mampivelatra ny zaza dia ny fifandraisana. Ary raha tena tiantsika ny ampitombo azy, ary izay no fitomboana tonga lafatra eo amin'ny zaza, eo amin'ny ankizy, dia tokony hitombo ara-batana izy, ara-tsaina, ara-panahy, ara-pihetsepo, ara-piarahamonina, dia ilainy ny fifandraisana. Ary taddio fa ny olona voalohany indrindra tokony hanana fifandraisana amin'ny zanany dia ilay aman-dreny. Izany hoe dada sy neny, izay vao mandeha ny namana, izay vao mandeha ny olon-kafa. Ary izao hoe adidiny ray aman-dreny zany ny manabe ny zanany ahifandray ny hafa amin'ny hafa koa avy eo. Dia taddio fa zava-dehibe eo amin'ny ankizy izay fifandraisana izay, zava-dehibe eo amin'ny zaza, ka tokony tsy ataontsika mihitsy zany ny anakana azy, fa isika miezaka mandrakariva ny ampivelatra amin'ny fifandraisan'ny zaza amintsika, fifandraisan'ny zaza amin'ny namana, fifandraisan'ny zaza eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Ny manaraka dia ny hoe mila fihetsehana zaza. Inona moa ilay fihetsehana? Zavatra natoraly ao amin'ny zaza ny mihetsika. Dia indraindray isika anisan'ny mahatezitra antsika olon-dehibe, mampisendaotra antsika mahita zaza mikofokofoka, zaza mipelipelika, mitsinjatsinjana eo akaikintsika, kanefa tena ilainy izany satria mampivelatra azy ara-tsaina, ara-batana, fiarahamonina ray manontolo dia tena ilaina. Ary taddio hoe tsy azontsika atao mihitsy ny mihazona azy. Azontsika indraindray ny ampiangonana zany tsika dia manana heritreritra hoe tokony tsy kofokofoka izy azy iny, tokony tsy pelipelika izy azy iny, fa zavatra natoraly amin'ny zaza ny mipelika, ny mianika, ny mandady, ny miazakazaka, dia isika no mitady ny fomba hoe ahoana ny ahafahantsika mba tsy haratra izy, fa ilainy amin'ny fivelaran'ny zaza. Ary izay zany dia tiana tsindriana hoe raha amin'ny hevitra amin'ny fivoriana dia anjarantsika ny mitady izay fomba azontsika atao mba hahatonga ny zazantsika mba tsy holoha ranony fanelinkelenana ho an'ny hafa. Dia nefa koa dia tsara marihana hoe aoka tsy ho amin'ny fikapohana na ny amin'ny fibedesana no ahafahantsika mifehy azy amin'ny fihetsiketsehana io, satria tena ilain'ny zaza ny mihetsiketsika. Ny fanohy amin'izay ihany dia izao hoe mila kilalao, mila lalao ny zaza.
anisan'ny teboka fahatelo zany zay tena ilain'ny zaza dia ny lalao. Dia io koa mbola manampy azy amin'ny fivelarany. Inona moa le tianao velarany? Miara-tsaina. Ary manampy azy be dia be ho lasa tia karokaroka, mampiasa ny vatana izy zany amin'izay ho tia karokaroka, ho liana amin'ny zavatra anankiray izay mampifantoka azy izy io ka mampivelatra tanteraka miara-tsaina. Ny anjarantsika amin'izany dia izao hoe manara-maso ny zanakitsika arak'izay azontsika atao ny amin'ny karazan-dalao izay omena azy fa tsy maintsy milalao ny zaza. Ary ataontsika hoe tafiditra ao anatin'ny taranja izay tokony ataon'ny zaza ny lalao satria manabe azy zany ary indrindraindrindra tadidio fa ny lalao sy ny kilalao dia tokony anampy ny zaza amin'ny fitiavana zany efa nyteneniko teo hoe mikaroka, mamorona ary amin'ny fitiavana zavatra tsara. Dia inona moa ilay fitiavana zavatra tsara? Mitarika azy amin'ny fanajana ny soatoaviny fihavanana sy ny filaminana. Mety gagitsika hoe inona ny idiran'ny lalao fa izay mihitsy le izy hoe misy zavatra voizina ao anatin'ny lalao mba hahatonga ny zanakitsika anana izay soatoavina amin'ny filaminana sy ny firindrana fihavanana izay. Ny teboka farany izay tsara ho fantatritsika amin'ity takariva ity dia izao hoe tena manandanja mila fiarovana ireo zanakitsika ireo. Mila fiarovana ny zanakitsika. Ary tadidio fa ny ankizy raha mbola latsaky ny 17 taona dia voasokajy ao anaty ny zaza marefo. Olona marefo noho izany tsy mahary tena izy ireo fa mila fiarovana avy amintsika. Ary izay ny mahatonga ny hoe zo ny zaza ny manana trano ialofana satria mila arovana izy mba tsy ho tratran'ny loza samy hafa. Dia tadidio zany ny ray aman-dray malala fa isika ray sy reny no olona izay azo inon'ny zaza, azo antoka. Rehefa eo amintsika izy dia azo antoka, manana antoka izy zany fa ho voaro. Dikan'izany ilaintsika ny mampiseho izay fa isika dia mpiaro ireo zanakitsika ireo. Noho izany dia izao hoe tafiditra amin'ny fiarovantsika ny zanakitsika ireo amin'izay fiarovana izay ny fampirindrantsika ny ao amin'ny-tokantranontsika, fampatsakatsika ao amin'ny-tokantranontsika ny filaminana. Satria rehefa tsy misy filaminana ao an-tokantrano dia mikorotana ny zaza dia tsy mahatsiaro voaro izy. Fa rehefa misy fanajana, filaminana, firindrana ao an-tokantrano dia mahatsiaro voaro ny zaza. Noho izany ny filaminana an-tokantrano dia manamora tanteraka ny fahazahoan'ny zaza ny momba ilay Andriamanitra fitiavana. Satria Andriamanitra dia tompony inona? Tompony filaminana fa tsy tompony fikorotanana. Dia ireo no torohevitra izay omenantsika nyity takariva ity. Dia averintsika kely hoe ny voalohany dia hoe ny zavatra tena ilain'ny zaza voalohany mila fifandraisana ny zanakitsika. Ny faharoa dia ny hoe mila fietsehana izy ireo ka aokontsika hitady ny fomba rehetra ahafahantsika mifehy azy tsy amin'ny herisetra, tsy amin'ny teny marary, tsy amin'ny kapoka fa mila mihetsika izy mba hampivelatra azy ireo. Ny fahatelo dia hoe mila milalao izy mila lalao izy hampivelatra arak'izay azo atao ny ara-tsainy mba ho tia karokaroka. Ny farany dia hoe mila fiarovana ny zaza. Dia eto am-pamaranana dia tsika maki teny anankiray arak'izay voalaza ao amin'ny Romanina toko 9 andininy 7:20. Romanina toko 9 andininy 7:20 dia misy teny eo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izay tarihin'ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mino ary iray aman-dreny malala vimpanabeizana fa isika dia zanak'Andriamanitra avokoa ary tarihin'ny fanahan'Andriamanitra. Dia ndeha hoentsika mba afaka ireo zanakitsika ireo mba ho ao aminy koa zany fanahy zany. Ary raha mahatsiarontsika fa zanak'Andriamanitra dia andao hitaritsika ny zanakitsika ho zanak'Andriamanitra ihany koa amin'ny fangatahantsika isan'andro ny fanahy masina ao anatin'izy ireo. Ny fanahy masina koa amin'ny fahindrinatsika amin'ny fanabeazantsika
ro zanantsika ireo de hitantsika rehetra ny Andriamanitra ary samy tahin'Andriamanitra avokoa ny tsirairay avy. Amen.